Ramana Inonao, Madagascar. Olatisto, Dereta di Shassara, Panala, Tanakai, Lalana Lea, in Madagascar, Manchuria. Ivan Surat ao? Non, jamais. Satria raha tsy ao anatin'le listim-pifidianana ianao dia tsy afaka nifidy. Soratra anarana ny amin'ity fifidianana ho avy ity fa voaeritreritra isoratra satria Non, pas encore. efa soratra anarana amin'le fifidianana amin'izao fotoana O izao. tamin'ny herinandro hoe tsy azo soratra anaratra. Efa fidy satria fantatro fa amin'io fifidianana io ihany no hitsarana ny mpondra amin'ny zava-bitany dia adidiko amin'ny maha-olom-pirenena koa le izy. J'avais pas encore l'âge et il y a eu Covid aussi. Za tafiditra ao anaty listim-pifidianana fa za zany tonga dia tsy mifidy mihitsy. Tao anatin'ny telo taona zany telo taona tsy mifidy fifidianana iny telo metaona fa teo aloha zany nisy fotoana fifidianako ihany. Ny antony manokana tsy nafahako mifidy eo amin'le asa nataoko sy le toerana nisy anazy zany mifindrafindra toerana foana dia matetika amin'le fotoana fifidianana tsy ao amin'le toerana misy ny listim-pifidianako le nisoratako anarana zany. Hatramin'ny voapentona no mpafidy. Any ambany ona ny safidiko sy aleoko maha-olom-pirenena anahy. Nifidy amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo. Ny antony manokana dia tiako le za mifidy satria nahoana misy hevitro tiako ampivoarana amin'ny toerana izay misy anahy, zay ny antony nifidianako. Satria mba henon'ny olona zany ny etaeta-po amin'izay fidianako izay. Le izay lany io satria za tonga dia mahafantatra an'ilay olona fidiko fa hoe ireo zany sy milatsaka eo tonga dia fantako fa hoe tsisy daholo. Bien sûr, j'ai mon mot à dire sur le prochain président. Oui, parce que c'est un droit auquel je bénéficie comme tout le monde. Donc je me suis inscrite comme tout le monde, pas comme tout le monde. Mais bon, c'est une responsabilité aussi des concitoyens. Tsy maintsy mandray satria olom-pirenena feno manandroa dia manana didy eto amin'ny firenena. Amin'ity zany tsy maintsy eritreritra mihitsy hoe hifidy. Tsy hoe mieritreritra moa zany fa tena hifidy mihitsy amin'ity. Ny antony mahita an'le toetra raha misy eo amin'ny firenena zany dia tena ohatrany hoe tsapako hoe za nefa mananjo tanteraka hifidy nefa tsy mandray anjara amin'le raharaham-pirenena amin'le matetika tsy mifidy matetika zany. Haiko zany fanenao ny safidinao ary arakaraka izay safidinao moa hoe raha resy na tsy resy zava-dehibe dia hoe naneo ny safidinao ianao. Ry olom-pirenena tsaroa fa ivo fahefantsika vahoaka maso mandidy ny fifidianana indrindra anatin'ny firenena atao hoe demokratika. Ny fandatsaham-bato no hanendrena ireo izay solon-tenan'ny vahoaka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ka ahafahana mamaritra ny lalaka izora ny firenena.